Araba no hoentinay aminareo amin'izao fotoana ny tendance izao. Sary anankiroa no hoentinay averinay hoentina moa izany tantaraina aminareo amin'ity andro any ity, fa ankoatran'izay kosa nefa dia hitondra vaovao mahafinaritra be ho antsika izahay. Vaovao anankiray aloha izany tena misongadina dia araka ny efa nambara tamin'ny heriny dia hikarakara ny fifidianana ny Miss Jeunesse Antananarivo isika amin'ny faran'ity taona ity izany hoe ho an'izay solon-tenana Antananarivo ary hitondra ny titran'izay Miss Jeunesse Antananarivo 2024 izay dia ho ataontsika amin'iny faran'ny taona iny ny fisafidianana. Dian'izao izany dia efa mihomakomana ireo tovovavy izay 12 taona ka hatramin'ny 20 taona fa ianareo no afaka mandray anjara amin'izay fifaninanana Miss Jeunesse Antananarivo izay. Dia tiako mariana ihany koa fa mbola isy ihany koa fifidianana any amin'ny faritra hafa dia ireo izay voasafidy amin'ireo no hiatrika ny fifidianana Miss Jeunesse Madagascar 2024. Izay no ela fa andoloantsika anaraka an'ity fanadiadiana anankiray ity nisy fotoana efa nitondranay anareo ny sary fa kosa tianay averina androany satria betsaka nareo no liana tamin'izy ity asa tanana malagasy mahakasika indrindra andreny fanaka ao atokantrano ireny. Ny asa tanana ataonay zany efa nanomboka eo amin'ny 5 taona teo zany izay nanao anazy. Dia natombokanay tamin'ny fanaovana récapitonnage na salon efa tota no avoazina dia nitarinay hatramin'ny nanao création salon vaovao mahitsy. Ny mampiavaka ny salonnay ny eritreretinao ho ananana no réalisenay fa tsy hoe manao salon fotsiny comme ça zay dia forcenay iny no tianao. Ny salon anankiray eo amin'ny 3 semaines eo nanaovanay anazy. Vita aloha izy zany vita aloha fa za mila somary mijery kely an'le za somary sarotiny kely zay alohan'ny livraison. Dia tsy tiako raha hoe alohan'ny livraison ray andro mialohan'ny livraison no mahita an'le zavatra tsy mety. Fa za tena mahavita mandrava rehefa hoe tena tsy mety ilay izy dia mila 2 semaines tena anaovanay anazy. Fa herinandro zany jerijereko eo foana iny dia mahita tsy mety amin'iny eo foana dia manitsy dia ny farany tonga ny datina livraison dia manao livraison zay. Raha salon izy dia hazo aloha mazava ho azy ny ao anatiny dia ny éponge dia ny lamba izay ny akora ilaina raha hoe salon. Ny akoatran'izay moa ny quincaillerie madinidinika ilaina daholo ao anatiny. Manao fanakafo izay ohatran'ny hoe lakozia dia zavatra vita melamine. Ny lakozia indray raha ohatra zao hoe manao lakozia tsika dia arakarak'le haingon'le izy io no hoe ampiasana hoe akoatran'ny melamine mety mampiasa inox ianao ao anatiny dia mampiasa ny quincaillerie izay tena tsy maintsy ilainao anatiny ao. Raha ohatra zany ka manana modèle ianao dia miréaliser fotsiny no ataonay. Fa raha ohatra tsy manana modèle ianao fa confienao aminay ny famorona anazy dia tena mamorona zay. Ny eto amintsika zany efa maromaro ihany ireo mivarotra ny lamba. Ny lamba zany somary sarosarotra dia ny éponge satria ny éponge zao anankiray ihany eto amintsika no tena hoe manana ny éponge tsara sy azo antoka aloha hatreto. Izany hoe raha mandray commande androany zay dia ny commande ny éponge no tsy maintsy hotaina atao voaloha indrindra njary tara raha vao tsy izay no vita voaloha. Fa ny akora misy eto amintsika daholo ihany. Raha ty salon jerentsika ty zao teo amin'ny 21 mètres ny totaliny. Somary miriminina lamba kely ihany izy satria ny anay zany raha mijery ny ato ambaniny ato zao anao tsisy an'le hoe doublure nandeha foniny ato fa tonga dia io ray manontolo mihitsy ny lamba divy ray manontolo.
eny misy client visena ihany ao anatin'le izy tsy de tena hoe n'importe qui loatra le izy kanefa ny tsy misakana ho an'ny daholo be satria zay gasy afaka ifanarana tsara zay resaka prix satria eo ihany no olana kely amin'ny resaka prix satria nividiananay matériel anay tena somary ary amin'le mafimafy satria raha vao ohatra hoe zavatra vidiko ery amoron-dalana ery no anamboarako ny zavatra olona dia omenatra le client rehefa avy eo raha ohatra ka zay. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Eo amin'ny fanaovana asa tanana aloha zany ny tena fahavoazantsika eto amin'ny mpanao asa tanana ny tena tiako ampitaina ho an'ny tsika rehetrarehetra zay manao ny asa tanana very le confiance ny client amintsika satria nosombain'ny lalon'ny mpanao asa tanana zokony teo aloha ny lalanay mpanao asa tanana aty aoriana eo amin'le resaka fotoana io iny zany no mila trandrana sy avozina ahafahana miregagner an'le confiance ny client ny fotoana omena olona tsy tenitenenina fotsiny fa mila respectena zay ngamba tena hitako olana goavana sy ady goavana amin'ny adinay mpanao asa tanana fa ny resaka hoe qualité sy ny tariny ohatrany efa samy miezakezaka daholo ihany ny rehetrarehetra. Havana, ooh, na, na. Reny indray aloha zany karazana fanaka ho antsika izay tia ny vita malagasy tsy latsa-danja amin'ny vita avy any ivelany izy ireny afaka misafidy ihany koa ianao ny lokona lamba izay tianao raha ohatra ka hoe tianao fanarakaraka amin'ny haingony tranonao izay lokon'ny fanaka izay. Hotohizako ny fanazavana ny Miss Jeunesse Antananarivo rehefa avy eo fandolontsika isento kely. Miss Jeunesse Antananarivo izay teo zany hoe raha toa ianao ka mipetraka eto Antananarivo na kosa sendra mandalo eto Antananarivo fa kosa raha sendra lany ianao ka mitondra an'izay titre Miss Jeunesse Antananarivo izay dia ianao zany no misolitena ny afovoantany amin'ny fifidianana Miss Jeunesse Madagasikara 2024. Ankoatran'izay ihany koa dia Mariana Fony ary Tsindriko Mbenombieny ny salatona izay afaka mandray anjara amin'izay fifidianana izay. Hitanareo manaraka eny ny dokam-barotra izay mampilaza ny fomba fisoratana anarana fa dia ny tovovavy 20 ka hatramin'ny 20 taona no afaka mandray anjara amin'izay fifidianana izay. Andaontsika hijery sary lamaody indray ary collection ny Onabi no entinay aminareo amin'ity tapany faharoa ity. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, Onabi no anolotra lamaody ho antsika eto anio. Samy mifantoka tsara indray ary fa ho talanjona ianao amin'ireto modely rehetra ifandimby eto reto. Onabi moa dia marika vita malagasy ary ny tombony ao amin'izy ireo dia afaka manao sur mesure ianao. Amin'izao andro ririnina izao dia ny pull oversize sy ny cap no tena lamaody. Raha tia manao pull oversize ianao dia robe manara-batana no ataovy ao anatiny. Atao mitovitovy halava ny robe sy ny pull. Afaka asianao collant koa raha toa ka sarodika tsika ianao na koa manaova boty. Mahafatifaty ery indrindra raha entina mandeha miasa. Raha tia manao pataloha indray dia ity cap Onabi ity no metimety kokoa. Mihaja tsara rehefa atao manaraka ny vatanao ilay ao anatiny. Pataloha working girl hozy tsika
misy nœud ampiarahana amin'ny ambony somary décolleté kely ary somary mampiaraka look ihany koa dia vao maika maneva tsara. À l'aise ery ianao mandritra ny tontolo andro. Ho anareo tia poncho indray dia misy modely azo safidianana koa ao amin'ny Onabi. Beige camel no loko no safidiana teto ary tsy voatery ho pataloha no anaovana aminy fa na mini jupe na mini robe aza dia mety tsara. Ampiarao amin'ny boots dia ho hitanao fa manja be ianao. Mbola hijanona ao amin'ny loko beige ihany sika saingy robe pull Onabi indray no resaka eto. Raha tsikaritra tsika dia misy lacet eo amin'ny col. Izany hoe tsy mila mitady collier na écharpe intsony fa sady mihaingo ny tenda no mafana. Ny lambany moa dia matevina mafana tsara. Tsy mampiahana ao amin'izao andro mangatsiaka izao. Maivamaivana ery zato izy sady jejojejo ery. Tsotra ilay akanjo nefa mihaja tsara. Robe, pull oversize, cap, robe pull ary poncho no karazany hitantsika teo. Mbola misy modely hafa maro isafidianana nefa ao amin'ny Onabi. Reto indray ary misy santionany hafa omena ianao. Robe cap, izany hoe sady lamody ny ilay cap atoriana no manafana ny lamosina koa e. Raha makafy cuir indray ianao dia ho afa-po tanteraka. Ensemble jupe sy perfecto no atolotra ianao anio. Mino izay fa reo mihitsy ilay akanjo tadiavinareo e. Ka dia aza mangatakandro intsony fa ndeha hanangana mitsidika ny botika Onabi itsy Antanimena fa ahita izay sahazanao ianao. Na ny habeany na ny loko dia afaka misafidy. Ary raha ilaina koa aza dia afaka manao retouche ry zareo amin'izay tena sur mesure aminao ilay akanjo. Tsy adino ihany koa ny accessoire izay mety aminao. Ka dia eny amin'ny Onabi indray izany no fotoanantsika tia lamaody rehetra. Mahafinaritra ny mijery ny tovovavy rehefa mihaingo toy ireny. Izao moa izany tsika eto Madagasikara dia efa maharaka ny lamaody iraisam-pirenena ary misy ihany koa ny mamorona ireny karazana akanjo ireny izay vita tanana avokoa hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany dia ireny moa izany ny asa tanana vita ny Onabi. Efa maromaro ny vaovao nentina eto amin'ity androan'ity metraka ny veloma mandra-piona izahay ary manasa anareo hatrany hitsidika ny pejy Cool TV sy hitsidika ihany koa ny pejy ny Mission S Madagasikara mba hanaranareo ny vaovao mandra-piona.